Fifaliana trany no hiarantsika ankehitriny. Misy iray mpianakaviana iray izay marary amin'izao fotoana izao niditra hopitaly ka mangataka vavaka ny zanany sy ny vadiny mba hanasitrana an'Andriamanitra izany iray mpianakaviana izany satria dia miada-manaina izany iray mpianakaviana izany. Andaontsika iombom-bavaka ankehitriny mba hidiran'Andriamanitra antsehatra sy anehoan'Andriamanitra ny heriny amin'izany fianakaviana izany. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, rainay be fitiavana, be famindram-po, tompony tompo, mpanjaka amin'ny mpanjaka. Andriamanitra mamindra fo aminay tsirairay avy ary mamela ny herokay. Ankehitriny dia mangataka vavaka ny vady, ny zanaka, ny ray mpianakaviana iray izay efa any amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Miady amanaina any amin'ny hopitaly izy, tompo malalo. Mety izy ianao hikasika ny loharanon-aretina izany ray mpianakaviana izany ka hanasitrana azy. Tsy dio amin'ny fomba manokana izy Jesosy malala. Mamindra fo aminy ianao, mamelany elo ary mamindra fo mamelany elo ny vady aman-janany ihany koa ianao. Tompo malalo, meo andreo vady aman-janandreo ihany koa ny fahafamanao mba ahafahany mikarakara sy mitsabo izany ray mpianakaviana izany. Ka ny mpitsabo dia fitaovana fotsiny ihany fa ianao mihitsy no hiditra antsehatra ary hanasitrana izany ray mpianakaviana izany. Mety misy ihany koa ray mpianakaviana, renim-pianakaviana izay marary amin'izao fotoana izao, manaraka ity fandarana ity. Ampahery azy ireo anao Jesosy malala ary hanasitrana ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay mpanasitrana be fitiavana no hanonana sy angatana izany vavaka izany. Amen.